Fa anisan'ny niteraka ady hevitra ihany koa mofo tamin'ny fionana teo amin'ny mpanao soniny sordalana ny mpanelanelana iraisam-pirenena ary ny candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny momba ny jidy izay navoaka ny CES mikasika io indrindra ary dia manana ny ambarany mpahalalana Jean-Éric Rakotoarso. Sakana amin'ny firosoana fanantanterahana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny didy mpitsarana izay navoaka ny CES momba ny candidat hoy Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarso. Manoloana io dia heverin'ity mpahalalana ity fa tokony hisafidiny malagasy na hampiatra lalàna na handray fanapahan-kevitra. Na hampiarina ny lalàna dia tsy mahazo mirotsaka rôle candidat telo izay manahirana na misy mihoatra an'izay raha tsy fantatra hoe raha tena jerena daholo io mety mbola misy olona koa tsy mahazo mirotsaka na tsy hampiarina ny lalàna fa atao resaka politika fotsiny le izy dia amin'izay fotoana izay dia mahazo mirotsaka zany ro anankitelo ro tsy solana fa zay zany tokony hazava tsara hoe na lalàna na tsika hampiatra lalàna na tsika tsy hampiasa lalàna. Ho an'ny profesora Jean-Éric Rakotoarso dia fampiarana ny lalàna ny safidy tokony atao ahafahana miala misavorovoro amin'izao fotoana izao. Ny zavatra tsara ho marihana ny mpitsarana nge voavolavola amin'ny resaka lalàna hoe hampiatra ny lalàna ny mampiasa ny lalàna no hainy fa ny politika tsy hainy dia izay lasa naka fanapahan-kevitra politika izy dia jerena efa rany lasa tafiditra mikiso ny firenena dia zay zany ataoko hoe raha izaho aloha aloha nampiatra ny lalàna mety nisy ny tezitra nge hoe tsy tafiditra candidat telo sy any mety tsy maintsy misy tezitra teo fa amin'izay fotoana izay afaka niarovana izy ny CES hoe ny CES nge dia nampiatra ny lalàna zany hoe ao an-damosina zany misy ny lalàna miaro azy fa izao fanapahan-kevitra politika dia io sahirana io izy tezitra amin'ny daholo ny olona rehetrarehetra tsy hita izay fomba ahafahana miaro azy. Manohana ihany koa ny tokony hanovanan'ny CES amin'ny profesora Jean-Éric Rakotoarso. Mila hitsy le CES ny olana zany amin'izao fotoana izao tsy atokisan'ny olona tsony ny CES voaty amin'ny isitra ny candidat dia efa olana nefa reo no hanome ny voka-pifidianana zany rehefa raha atao ny fifidianana na filoham-pirenena na sombavam-bahoaka ny CES ny ahoaka ny valim-pifidianana tena olana mipetraka zany amin'izay le tsy fisian'ny fahatokisan'izay na hoe tena hoe valiny tena izy na tena marina raha no avoaka ny CES dia tsy maintsy hitsipaka tsy maintsy hisy hitsipaka na reo candidat resy na ny olon-tsotra mety hitsipaka. No marian'ity mpahalalana ity anefa fa mbola sarotra ny raharaha fanovana ny CES araka ny fanazavana netiny dia tsy maintsy ny lalàna momba ny CES no ovaina kanefa izay dia mbola handalo gouvernemanta filakevitry minisitra CST sy CT ary mbola mipetraka ho fanontaniana hoy izy raha ho lany ny volavolan-dalàna momba ny fanovana ny CES na tsia.